Ampifaliana indray tompo lasy tompo vavy no hiantra noho ny fandarana imaintso ny tokantranontsika rehetra amin'izao ora 7 taona izay efa hifanomezana izao dia manasanao ampitiavana hatrany hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ho an'ny anio isika dia hiresaka momba ny PPC Madagascar na ny programme Pfumvuza concept izay misehatra ao anatin'ny sehatry ny fambolena, izany hoe manampy antsika tantsaha izy io ny amin'izay sehatry ny fambolena tiantsika atao izay, manolotra fiofanana ihany koa izy ireo aneo amin'izay sehatra izay, izany hoe tanjona zany dia mba tsy hijaly ara-tsakafo intsony isika malagasy. Fanentanana ny antsika atao anatin'ny fandarana imaintso fa ny fampiarana azy mivantana kosa dia miankina aminao any tokantrano any. Dia misy ary ny fomba sy ny paikady entina anatanterahana sy ho fanatsarana ny amin'izay vokatra tiantsika ho azo. Dia manarafinaritra re ny momba ny katsaka no arahintsika. Ao anatin'ny teknika Pfumvuza moa zany dia anisan'ny asa voalohany atao dia ny fanomanana ny tany, izay omena anarana hoe mihinana elefanta, saritsary teny amin'ilay hoe mihinana elefanta, satria raha ohatra hoe izao tazantsika ngeda be izao zany ny tany ho karakaraintsika dia mitovy amin'ny hoe io ilay elefanta hohanina. Mba ahafahana mihinana izay elefanta izay dia mila hohanina tsikelikely ilay izy ahafahana tonga any amin'ilay hoe lany tanteraka ilay izy. Ny dingana arahana voalohany dia ny jerena aloha hoe manahoana ny fandrin'ny tany, manara-makaiza ny rano. Rehefa hita izay dia mijery indray isika hoe aiza ny ligne de base iangatsika. Ataotsika ligne de base eto zany zao dia ity sisin'ity tanimboly ity. Ny andraisana izay ligne de base izay dia tokony hifanapaka amin'ilay fandrin'ny tany. Eto moa zany izy sisy tanimboly, fa io mety ohatra hoe tamboho na mety ho lalana. Fa eto aloha zany dia ilay sisy tanimboly ity no ligne de basetsika, dia iny mifanapaka amin'ilay fandrin'ilay tany zany. Dia eo tsika no anomboka hiasa. Rehefa mametraka ny faritra iasana dia mandray sakany 2 metatra, izay mifanapaka amin'ilay fandrin'ilay tany. Ao anatin'izay zany dia apetraka aloha ny tsatoka voalohany dia miala eo amin'ilay tsatoka voalohany no mametraka an'ilay 2 metatra sakan'ilay faritra iasana, satria arak'ilay teny teo hoe hohanina tsikelikely ilay elefanta. Rehefa tavoapetraka ilay 2 metatra dia maka ny halavan'ilay faritra iasana, izay manomboka eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 metatra. Io dia miankina amin'ny hoe hatraizany mety ho vita ao anatin'ny andro anankiray, izay no hamaritana an'ilay izy hoe 10 metatra ve no halavany sa 15 metatra no ho raisiny. Kendrena ny faritra iasana mba ho efajoro tsara, dia raisina mihitsiny ilay joro zany hoe velona zoro tsara ilay izy. Dia apetraka manaraka an'izay arakarak'ilay hitsin'ilay zoro ato zany no ametrahana ny tsatoka fahatelo hipetrahan'ny tady. Rehefa vita ilay famaritana an'ilay toerana iasana, izay mirefy 2 metatra ny sakany, 10 metatra farafahakely ny halavany, dia manomboka amin'ilay fisorohana amin'izay. Satria arak'ilay fitsipika ao anatin'ity teknika ity moa zany dia hoe kendrena mba ho faran'izay kely ny fanakorontanana ny tany ary tsy asaina ilay tany. Dikan'izay zany dia ny fisorohana zany no anisan'ny asa atao ao anatin'ilay izy. Rehefa ao anatin'ilay fisorohana dia ny bozaka rehetra izay voasoroka eo dia tsy hoe afaka tonga dia atao rakotra avy hatrany ho an'ilay tany, fa ireo bozaka izay mety ho maniry amin'ny tahony na ireo ahitra izay misy voniny dia esorina tsy atao rakotra amin'ilay tany, mba hialana izay hoe rehefa averina atao rakotra amin'ilay tany ilay izy dia lasa miverina maniry indray eo ambonin'ilay tany, dia lasa ho ahi-dratsy ho an'ilay fambolena izay ho ataontsika. Rehefa vitantsika ny fisorohana dia
apetraka avy hatrany ny rakotra an'ilay tany. Izany hoe raha ohatra ireo bozaka rehetra izay teo ambonin'ilay tany afaka averina atao rakotra toy ny hoe orpotsy, toy ny vero, toy ny danga, ireny zao dia afaka hoe sorohana dia ireny ihany no tonga dia mandrakotra an'ilay tany. Fa raha ohatra ka toy ny hoe fandrotrarana dia ireny kosa dia tsy maintsy esorina ary soloina rakotra vaovao andrakotra an'ilay tany. Rehefa mametraka an'ilay rakotra dia rehefa mipaonty ilay tany na hoe misolampy ilay tany dia atao mifanampaka amin'ilay fisolampin'ilay tany ny fametrahana an'ilay rakotra na hoe atao perpendiculaire amin'ilay paonty ny fametrahana an'ilay rakotra. Aseho antsika eto zany zao ny dingana rahana rehefa anao ny fambolena katsaka. Mialohan'ny amboliny nefany dia misy ihany ireo hanampamokarana izay ilaina na ny intrant agricole. Ny voalohany amin'izay dia ny masimboly katsaka. Ny faharoa dia ny fanitsiana ny asidité-an'ny tany dia na isika mampiasa dolomie na isika mampiasa lavenina. Ny fahatelo dia ny zezika izay ho ampiasaina dia ny zezika fototra ho ampiasaintsika eto dia ny compost. Ho an'ny fitaovana kosa dia tsara isika raha ohatra ka manana gabarit na hazo izay mirefy 5.70 cm satria ny elanelan'ny tsipika amin'ny fambolena katsaka dia 5.70 cm. Izany hoe ity zany ho ampiasaintsika amin'ny famindrana ny tady rehefa amindra ny tady. Ary 10 cm kosa ho ampiasaintsika rehefa anao ny lavaka satria ny elanelan'ny lavaka rehefa mamboly katsaka dia 10 cm. Rehefa anao ny fambolena katsaka amin'ity teknika ity dia ny alalan'ny lavaka dia 15 cm. Marihana avy hatrany ilay angady hoe eto no 15 cm. Dikan'izay zany hoe iny fotsiny no jerena hoe tratra ve ilay alalina sa tsia dia tonga dia mandeha ny asa. No aseho amintsika eto zany zao dia ilay fanatanterahana an'ilay fambolena. Io ilay 15 cm amin'ilay alalina. Rehefa vita ny lavaka dia alefa ny lavenina izay amin'ny fatra 10 ml. Izany hoe 10 ml izay dia erak'ity sarina tavangina rano ity. Ezahana hamparitaka ao anatin'ilay lavaka ilay lavenina satria ilay pH ny tany no ho ahitsy amin'izy iny. Rehefa voararaka ny lavenina tamin'ny fatra 10 ml dia alefa indray ny zezika fototra dia ny compost. Alefa ny zezika fototra compost izay amin'ny fatra 500 ml na 350 ml. Rehefa voararaka ny compost dia asiana tany manify mialohan'ny ametrahana ny masimboly. Dia rehefa vita izay dia miandry rotsakorana dia manao ny fambolena. Rehefa anao ny fambolena katsaka aty amin'ity teknika ity dia masimboly 3 isaky ny lavaka. Ny masimboly ampiasaina dia kendrena mba ho masimboly voafantina sy voamarina. Izany hoe semence certifiée sy qualifiée. Rehefa ametraka ny masimboly ao anatin'ny tany dia kendrena mba ahitsy tsara. Raha tiana hitovy ireo fitodiky ny babon-katsaka, ny fitodiky ny lay katsaka rehefa maniry dia tsara atao mitovy ihany koa ny fitodiky ny masimboly rehefa mametraka azy.
kendrena mba tsy hisy an'ireo vatovato eo ambonin'ilay tany fa mba tena tany tsara no manototra an'ilay masom-boly. Rehefa vita izay dia averina ilay rakotra eo amin'ny 120 andro dia misy ihany koa ny fitondrana amin'ny zezika fanampiny eo amin'io fotoana io. Taorian'ilay fanehoana ny fambolena an'ilay katsaka teo dia sahala amin'izao zany ny zavatra tokony ho azontsika. Ireto izao katsaka eo amin'ny 2 volana nambolena anazy. Dia zavatra sahala amin'izao zany tokony ho azo dia ny anisan'ny asa tokony atao anatin'ilay izy ankoatran'ilay namboly teo sy ilay fitondrana an'ilay zezika fanampiny izay lasopy taina koa dia ny fanalana ny ahi-dratsy ihany koa dia anisan'ny asa anankiray izay tokony atao. Dia izany esorina foana ny ahi-dratsy tsy hifaninana amin'ny voly ovolena. Araka ny nanarahantsika azy teo zany dia maro ireo tanora tantsaha linany amin'izay hoe fambolena izay ary dia manome tanana azy ireo ihany koa moa ny avy ato amin'ny PPC Madagasikara izay mbola anasana antsika rehetra moa izay linany ho amin'izay. Tsara ihany koa ny manantona teknisianina rehefa iroso amin'ny sehatry ny fambolena. Inona moa ny tanjony dia hoe ny ahafahantsika rehetra mahazo tontolo iainana tapitra ny fandaharantsika. Ankasitrahana ianao tany tokantrano tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ny televiziona malagasy tato anatin'izao fandarana imaitso izao. Isaorana manokana ry zareo teknisianina avy ao amin'ny PPC Madagasikara nanaiky ny fampizara ny traikefany atao anatin'izay hoe fambolena katsaka izay. Aza misaraka aminay mbola ho avy eto ihany izy ireo hitondra amintsika indray ny teknika mahomby ny amin'ny fambolem-bary. Manome fotoana ho amin'ny manaraka re mandram-piana tompoko lahy, mandram-pitafa tompoko vavy.